tsy misokatra ireo gara ho an'ny fitaterana antarby rapitsy ho alakamisy raha nyvoalaza ny sekretera-panjakana miatety ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Nilaza i Gérard Andriamonoisoa fa no ity fitaterana ity izay niasa ny alahady teo fotoana izay tokony tsy asana dia nisafidy ny tompon'andraikitra ny anao ny asa fikojakojana araka mipitso alakamisy. Miverina miasa kosa ny zoma sy zabotsy ary mikatona indray ny alahady ity fitaterana antarby ity. Tsy misy moa ny fiovana ny fisokafan'ny gara ny andavanandro fa kosa ny sabotsy dia nisy fiovana izany ora izany. Raha toka amin'ny fitoraka hatramin'ny 7 ora no misokatra ny maraina ary amin'ny 4 ora hatramin'ny 1 ora hariva dia iemotra amin'ny 4 ora hatramin'ny 10 ora maraina izany fisokafana izany ny sabotsy, miroso kosa amin'ny 3 ora hatramin'ny 5 ora hariva ny fisokafana. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fandraisana anjara amin'ny famatsim-bola ny tetika Salalambe Migodana izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina ny banky arabo misana fampandrosoana ara-toekarena aty Afrika na ny BADEA. Famatsim-bola mitentana 80 tapitrisa dolara no atokany amin'izany raha ny vaovao izay nampitahy ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Ankoatr'izany dia nisy ankiony ny fanomezana vola ray faingo 5 tapitrisa dolara izay vola tsy averina izy io natao anampiana amin'ny fandaniana ara-pitantanana mifandraika amin'ny tetikasa. Amin'ny ankapobeny dia tombanana ho 427 tapitrisa dolara ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana ity tetikasa Lalambe Migodana izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina ity. Tamin'ny alatsinainy teo dia efa nilaza ny filoham-pirenena fa 10 tapitrisa dolara no nampanantenainy ny Fonds de développement d'Abu Dhabi amin'io tetikasa io. Tamin'io andro ihany koa ny ministera ny fitantanam-bola dia nilaza fa liana ny banky afrikana misana fampandrosoana na ny BAD anampy amin'ny famatsim-bola itetikasa ity na dia mbola tsy nanonona aza izay sora-bola izay ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Nivoaka omaly ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny Mahajanga taorenan'ny fianarantsoa sy antsiranana izay efa namoakany azy ihany koa. Mpiadana misy 8,704 sy iray alina tamin'ireo 7,704 voasoratra anarana no afa-panadinana. Izany hoe 7,7 ny taham-pahafana ho an'ny faritany Mahajanga. Andrasana tsy ho ela ihany koa ny an'ny Toamasina sy Toliara izay niroso tamin'ny délibération androany alarobia 20 ny volana aogositra. Ho an'ny eto Antananarivo kosa dia ny zoma izao no anatanterahana izany délibération izany. Raha ny voalaza ny loharan'ny-baovao eo anivon'ny Université d'Antananarivo dia ivoaka ny farany herinandro izao ny valim-panadinana baccalauréat. Nisokatra androany alarobia tao Yokohama any Japana any ny fiaonamben'ny Afrika sy Japana na ny tikady andian'ny fahasivy. Zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy ny fahafana mampita ny vina sy ny tetikasa izay tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny fitondram-panjakana hoenty eo anivon'ny primature ka ahafana manatanteraka azy ireo miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny orinasa tsy miankina ho an'ny fandrosoana maharitra. Ny Prime Ministre Tsay Christian no mitarika ny délégation malagasy amin'ity fiaonana ity. Kendrena amin'izany fiaonam-be izany ny fiara-miasa eo amin'ny Afrika sy i Japana. Taorina ny lalao farany ho an'ny fidionana voalohany mifiadina ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taranja baolina kitra na ny Shanna dia fantatra avokoa ireo firenena hiatrika ny lalao ampahefadalana. Ho an'ny Madagasikara dia Kenya ny ifandona aminy amin'ny zoma izao. Amin'izay zoma izay ihany koa dia ifandona ihany koa i Tanzania sy Maroc. Ny sabotsy dia ifandona i Uganda sy Senegal ary ny lalao farany dia ny fiaonan'ny Algérie sy Soudan izay mandresy amin'ireto farany ireto no ifandona amin'izay mandresy amin'ny Madagasikara sy Kenya amin'ny lalao malasadalana.